Fa isan'ny nanaitra ny maro ihany koa mofo ny filatsahan-kofidy ny amiraly Didier Ratsiraka. Nanambara ny antony ny latsahan'ny candidat ho filoham-pirenena ary ny amiraly Didier Ratsiraka raha ny fampitafa tamin'ny mpanao gazety Androany Tolakandro teny amin'ny Carlton na Anosy. Teny an-toerana Marc Antoine Simamy Rasamuel mitondra ny fanadihadiana. Mba tsy hisian'ny fanaratsiana hoe miraitsokombakomba mitetika fanemorana ny datim-pifidianana ary koa ny fitondran'ny anjara birikiny amin'ny famanana ny olana eto amin'ny firenena no isan'ny antony nilatsahan'ny amiraly Didier Ratsiraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny faha-efatra amby roapolo volana Jolay ho avy izao. Nanamafy ity filoha teo aloha ity fa tsy nanorom-ponenana tany ivelany tenany fa efa tamin'ny taona 2014 no efa nikarakara ary nanofa ny trano izay ipetrahany ao Ambotra Rahaba. Mahakasika izay fifidianana izay ihany dia nanamafy ny filoha teo aloha fa nanaiky foana amin'ny valim-pifidianana nisy teto Madagasikara ny tenany. Notsindriany kosa fa mbola misy lesoka ny tondrozotra ary tsy nanaiky nanao sinoa izany ny tenany sy ny ankolafy Ratsiraka. Nanasika an'le fihaonana nataon'ny SFKM teny amin'ny centre de conférence ny Vato. Iny tena antondiako. Kanefa misy feomany manaratsy milaza hoe miraitsokombakomba amin'ny SFKM moa ny Ratsiraka mba alafoana ny fifidianana président de république amin'ny 14 Jolay na ampiemo teo amin'ny daty io. Dia tampotampoka eo antaitra. Ahoana zany? Raha ohatra raha miangavy ny SFKM ny tenany efa roa taona lasa zao tsy mbola nisy ny daty ny fifidianana, mbola tsy fantatry ny izy no fifidianana arofony aloha ka mba tsy afahan'ny olona milaza hoe misy tsokombakomba, misy ambadika eo, misy anaososotro ao izy hoe aleo mikotsakofidina amin'izay tsy afaka milaza ny olona hoe ampienitra ny daty io ny tenako na alafoana ny daty io. Nasian'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka teny ihany koa ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana ho azy dia tsy olana aminy izany na dia teo aza ny disadisa teo amin'izy ireo. Nanamafy kosa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka fa nisy malagasy toa azy ihany no namatsy vola azy no entina nanatanterahana ny fandraisana anjara ny fifidianana. No mafisin'ny amiraly fa ny fampihavanana sy ny fampiresahany samy malagasy ny tokony aloha fifidianana ary notsindriana hatrany fa ny vahoaka malagasy irery ihany ny toko mandidy eto Madagasikara.